eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa saindray dia ao anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo amin'ny zato taona ny orena ny FJKM Ambonorina Sabotsina Mena amin'ity taona 2024 ity. Efa nanomboka ny volana janoary lasa teo izany fankalazana izany ka ny sampana tsirairay dia samy manana iray volana hitondrana ny anjara pirikiny amin'izany fankalazana izany. Makalaza ny fahadimapolo amin'ny zato taona ny orenany amin'ity taona 2024 ity ny fiangonana FJKM Ambonorina Sabotsina Mena. Hetsika maro no entina kalazana izany ka ny sampana tsirairay dia samy manana volana iray andraisana anjara sy hitondrana ny anjara birikiny. Amin'ity volana mars ity dia ny sampana fifoazana no hitondra ny anjara birikiny. Amin'ity volana mars ity kosa dia anjara ny sampana fifoazana toy izao ny programana asa amin'izany. Ny alahady 4 mars dia famokafana ka hitarahaka ny mpitandrina taloha Razafindramamba no hitarika fampivavahana. Ny alahady 21 mars kosa voka-dehibe ny sampana fifoazana ka ny maraina dia fanateram-bokatra. Ny hariva dia misy ny antsapana izay rana amin'ny fiangonana manodidina sy ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana. Ny alahady 27 mars dia fandraisan-tanana ireo mpiany rehetra eto amin'ny fiangonana. Ary famaranana ny alahady 25 mars. Ny volana janoary dia ny olona sy ny diakona no santatra fandraisana anjara amin'ny fankalazana ny 50 taona ny orenan'ny FJKM Ambonorina Sabotsina Mena. Ny volana febroary kosa dia ny sampana tanora kristiana no mitondra ny anjara birikiny. Ito hatrany ny fankalazana ny 50 taona ny orenan'ny fiangonana FJKM Ambonorina ka ireo sampana hafa dia mbola samy andray anjara avokoa.